Kasongo mbali nanga kasongo mbona songa liba oye songo mbona wewe mbali nanga de mahafaly anay zany le fitsarana rehefa tsy gadra aloha de zava-dehibe fa tsy de mahafaly anay zany le fitsarana fa kosa zay misaotra ny fitsarana aza de mety approsen'olona fotsiny koa hoe raha anina tsy mitovy hevitra na raha anina forongony de hoe tsy maintsy hanongana salamiko manokana zao de za tsy hanongana satria zalahy ireo fa niteny 2 ans izy hitondra de olona fafantatra ve izy après 2 ans de tsy hoe hotsony zany de ahoana mono hanonganako azy zay nanatrika tokoa ny tena satria nanomboka tamin'ny nahavoasambotra azy nahavoatazona azy tao de foana amin'ny mampinamana satria nany criminel mpamon'olona azy ohatrony havany sy ny rahalahiny sy ny akaiky azy fa ny azy moa tsy zay fa resaka politika de teo foana zay de nanatrika le namoana ny dipitsarana rehefa tsy gadra aloha de zava-dehibe fa tsy de mahafaly anay zany le fitsarana fa kosa zay misaotra ny fitsarana fa raha nieritreritra'le olona mitory azy atteinte la sûreté de l'état zany de mampidoboka ny tsevahy fa le izy sisy profo ataony perquisition tsisy nininina misavaina zay azo misavaina tsisy nininina de relaxé au bénéfice de doute na afaka noho ny fisalasalana ny namana soali raha mitsika malagasy moa zany raha tsy miditra ponja aloha de fa mahafaly zay fa matoa zany misy doty de mbola misy zavatra tahorana zany le izy so de misy répercussion so de misy fiverenan-javatra so de misy mahita hoe misy fe nouveau ndray raha fa hiteny ianao tsy mety hiverina amin'ny fitsarana mantsy anao satria afaka noho ny fisalasalana fa tsy afaka madiodio samy hafa zany de zay ny réflexe fa de misaotra ny fitsarana ny olona nieritreritra ny pire zao hoe atteinte la sûreté de l'état de andeha any amina ambany atsinanana na ny atsinanana ny tsefahy fa tsy zay le izy fa sasany manomboka eto de mitaona ny olona hatoky ny fitsarana zapaolo zay majoriste satria za nahita maso teo tsy ara-jaza fa natahotra hoe zavatra hafa nieritreretiko fa afaka noho ny fisalasalana relaxé au bénéfice de doute le olona de mitaona ny olona manomboka am'izao hoe rehefa misy mitory na torina anao de avoir une preuve avoir une proof fa tsy de hoe raty sanandro ny fitsarana tsy hoe voabaiko sanandro ny fitsarana fa hay zany matoatsika io zany midoboka migadra mety tsy ampy le fiarovatena tsy ampy ny proof manamarina ny tenanao de tsy mipetraka le présomption d'innocence manomboka ny fanamborana anao sy ny fitazomana anao hay de zay zany le mampitsika fa raha fa mazava zany ny preuve mazava ny zavatra rehetra miteny tsara ianao mamaly ampanajana an'le mpitsara satria nanatrika teo ny tena de mba nasiny saitsaina zany le vokatra n'le fitsarana de mba mahafapo ihany rehefa tsy migadra enery mbola manao ny fandarantsika mbola hitany koa ny vahiny professeur Jonara Tsimbazafy araky ny nambara teo mety andray antsotsika rehefa arakaraka ny fahatongavan'io professeur fa mijery ny ranty nataonao faraparany ao amin'ny Facebook zany de matetitetika ianao zany tao faraparan'izao de ohatran manao sady mampita vaovao anao no ohatran mampatsiaro ianao milaza ny hevitra ao zao ny zavatra mitrangany a Burkina Faso faraparany teo moa zany drolo nisy rehefa nanapa-kevitra andraisina hoe nampiena ny vidim-panafody 20 ka hatrany amin'ny fitopolo isan-jato any zany ao anatin'le izy de za te anontany anao professeur Jonara Tsimbazafy akatahaka an'iny olona ve satria misy le hoe la comparaison n'est pas raison ohatrany hoe mitsirisany ataon'ny olona ve anao zany ao anatin'ny lisy hoe fakatahaka ve le ataon'le Traoré sa inona ny tena tianao ampitainao anatin'izany ya monsieur Betsaka Brito vantana fantenao de vantana koa ny any valiny zao na ny filo capitaine Ibrahim Traoré na isika malagasy na ny tenako mino fa ohatran'izany koa filoham-pirenena ankehitriny filoham-panjakana Mikael Randrenirina samy nosorandreny menaka rangatsika za tsy tsiritra olona satria mba namen'Andriamanitra saina koa ako ary raha resaka arena no resana tsy de hoe ambaka an'izany Burkina Faso zany Madagasikara fa manana ny arentsika fa maninona Ibrahim Traoré capitaine afaka miteny andreny ary tonga ny azy de le zavatra marary ny vahoaka de resaka fahasalamana
hoe ampidinina hatrany amy 500 fanafody zany neny andrasan'olo anatin'zao fanafosanyzao e za tsy teny hoe aloloatra raha ao anatin'ny 3 volana 4 bolana ny tsara hoe manaova miracle fa kosa tokony efa mandeha makany amy tendance mandeha makany am'zany zany le fanavozana fa tsy hoe etsika de ohatrany hoe ohatrany mahalitsy miova ihany zany a ohatrany tsy de mahita ohatrany hoe fizarana toerana aloha zany ohatrany hitako mbola be deabe hatram'zao ohatrany zany a zany ve manambola ihany ve tsika jereo fa reny primeny haute cour reny a zay ohatrany hoe misy vola ihany fa kosa maninona raka ohatra ako efa nyteny ateto tamin'ny fandarana farany hoe Madagasikara nga tsy voatery anafatra vary zany a manana tsika tany eto a manana tsika manapahaizana vokany sekolony avofovivany amin'ny agro amin'ny agriculture fa maninontsika mbola manaratra mamelona ny tatsahany velany a mamelona ny tatsahany any Azia fa maninona ny tena hoe raha fitaovana fambolena maninona raha détaxena io a de mba izanona farany olona fa tsy friperisy fatina moto sy mifatina fiveloman'ny olona reny mazava ho azy satria mahatra le olona fa maninona reo tatsara eo raha ampina any de tena tsy anafatra vary tsontsika zany neny andrasany e zany fanafody zany ka orasitsika tianzy ty aloha fa misy vonisy miarabare miarabe eny tompoko manapahaizana malagasy za moa zany raha miteny eto de za mba manitsitsihany fa ty Madagasikara zany raha parapora zavatra lazainy eto antrenako professeur de manapahaizana malagasy za fijerika azy miana sokadina ny tena hoe mahamaiky anazy fa tsy hoe inona fimbonana iraisan'ny malagasy reta mba mamorona entreprise zany marina mihitsy voalazanao teo ohatra fotsika zao amy ohatra fotsika io fanatsoniana vio io atsirano rery ve de tsy hay miviasa manao anazy zaka manakona fatabia de atsonika amin'ny hoany ny sarbo misy etatana fa le manapaizana zany misisika ao amin'ny politique io de vidin'ny olona tsy manapaizana de mitsorotana firenena tsy anona afatsolona anankiray satria ohatra ry professeur le filohan'ny ACCT maloha reny raka hafa zavatra lampianary de hafa zavatra aplikeny eo am-fiainam-bahoaka de ohatra ate zany manapaizana malagasy zany antso mitovy amin'ny zavatra vita gasy any amavainy olona zany tsiry moa zany mba hoe entreprise gasy eto Madagasikara nefa miteny taonao hoe Mauriciane manapaizana Mauriciane hoe mamorona entreprise région France reny inona malagasy tsy misongadina amizao fa zay manana aminazy de mamorona raha de manao politika de zay no ataony fa raha hoe tena hoe anana fiendonana zany ty any manapaizana gasy zany ie zay fomba fahitany olona le eto zany a misorabetsaka anao mifanotanena de misorra Brito manapaizana vitsy anisy eto Madagasikara nalaza be mola hoe T3 nivoan'ny malagasy a de za zany raha mitodika hoe nivoan'le T3 sa le nivoan'le manapaizana vitsy anisa zay frustré no hitondrana ty firene tikity satria zay mba te efa mahita ny any vela mahita andreny Ibrahim Traoré Burkina Faso reny de inona raha tsy avitatsika andreny mandeha any ianao any amin'ny banky de mba mindram-bola any mamay ianao tsy matsamatsika ianao banky ny fanananao manoto zany zavatra any zany de efa sarotiny anefa de fampandrosoana ary a sarotra be mindrana amin'ny vola amin'ny banky eto amitsika amin'ny banky raha teo moa tsy atsika malagasy a fa saika ny vahiny ny tena tompon'ny banky eto ka zay aloha de zavatra anankiray zay tsy hoe marina fa be de be za tsy miteny hoe mitondra ny feo manapaizana rehetra tena misy mihitsy manapaizana hoe voavidy vola rehefa tonga atao ohatrany hoe tsy ve le olona nilaza fa izao no ataony a ary raha jerevanao ny fahaizany tena ohatrany hoe tsy ambaka ihany a kanefa ohatrany tsy tataratra any rehefa tonga misy zavatra ma-integranao a ary zay le teneniko teo hoe be de be ny fiangonana eto fa akaiky fiangonana fa lavitra an'Andriamanitra fa maninona ny toetratsika manararoatra ny fahavoazany namana fa nga tsy mandaitra mihitsy zany le fiangonana eto fa mbola fanararotana fa inona zany tena asan'ny fiangonana nitaizany vahoaka ve ka raha iverina le manapaizana teto manapaizana malagasy afaka manovan'le izy fa tsy amena sehatra izy ary tena misimihitsy ny ary tena hoe fikambana mankala manapaizana ohatrany hoe raha miteny ianao de any ianareo mandamvola manapaizana mandamvola fotsiny etseratsy misy tokoa no metimietrehatra n'zany a fa kosa meo ny toerana izy a ary zay foana le teneniko tamin'ny mpitondra fanisy teo hoe ameo defi zay anao fahagagany
zay ny nanakaramana any satria manapetsaka ary tsy vitsy ny manampahaizana malagasy ty anovany ty fireneny ty zay tamatavaziny any ivelany any ary ataony any mihitsy aviety miresaka ny any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny famokarana vary resanao zany zao de mahafantatra mihitsy ingénieur agronome malagasy raisy reny ary mba teanao zavatra izy teto de tratra le hoe tsy mba menavany de ry tany Afrika tany hoe aviety aminay fa tena ilainay ianao tany Côte d'Ivoire tany izy resaka fambolem-bary zany de any izy no nefa tena nanivoka pikaroany ary tena naomby ary efa voapirofo teto de misy zany koa hoe resaka fambolem-bary zany teto hoe natany zany teknika volovary hoe série zany na io resaka fanalamangy or teto ny afrikana tatsimo mianatra ny anazy zao miroborobe fa ny asika mitotongana ary za eto manaroatra azafady breton teny za conseil d'administration transparence internationale lako vo tamin'ny herinandro ambony io nanao ny fionana sy ny laza mivokatra ny tamin'ny 2024 niena ny mbola nyembotra foana Madagasikara tao anatin'ny 12 taona tsisy fiovana mihitsy kanefa vola be ny atotona ao amin'ny resaka miady amin'ny kolokolo tao moa de teny mihitsy ny filohan'ny bianco hoe resaka corporatisme eto Madagasikara enjana be ary manahirana be mihitsy mifampiaro amin'ny ratsy zany le corps na de foitsoary fa manao tsy mety ny anamany de eo koa ty resaka immunité ana député hita mangalatra de tsy azo samborina fa manana immunité zany mahany lanja ratsy ary Madagasikara naharatsika ambany be mihitsy lany mba mibetsika amin'ny resaka kolikoly dahoariko raisitsika ty antsy manaraka ty ary miaraba tompoko salama miaraba miarabanao mpanao gazety miarabanao professeur manaja tena manaja mametra-panontaniana foana tsika ny fotoana mandeha nahoana fa maninona misy baraingo zany de valiana zany de minao ny fotoana koa amaliko an'le fanontaniana amin'ny maharesy lahatra de zaraiko tsy misy zao rehetra zao raha tsy misy ny mpamorona ary ny zava-dehibe de ny 80% mino an'le mpamorona tsy hita maso napisany Madagasikara ho feno arena tsy misy frontière tena napolotsaina na arena ambanin'ny tany na ambon'ny tany na ny tena marina maro tsy lanitsika etereto hoe vazaza tany aloha be tany nefa nitatitra volamena nananina nyty arena rehefa tsy mety lany de tsy hita matahotra hoe sao de tsy ampetsika io araky ny teny professeur teo hoe tsy mila trandrahana akory ny arena tsy hita maso ny arena ambany tany sy niana fa ioova mety fa ino moa izy volana ambany tany foantsika de tsy valina zany de ny fiainana ihany ny teneniko ao vavolana tsy maniry atsika izy fa ny zava-mihitsy no maniry atsika andray fanapakevitra satria toko ahoana fijeriny zany zofireneko inona niterahana rohatra ka zao nataka mitarana iandro vindaza manjery ihany molaza ka mitena bezany de na tsika mamita tena na tsy mahalala ingana nololozy de ny fiainana no tsy finy fahalalana de misy koa hoe fataro zavatra rehetra de azony afitinina zany de zao mitsipadolaka ny tany tsika manitsy disiny boky teny fina zao misy an'le hoe tsy mahefa na inona nareo raha vao misaraka amiko tsy de satsika ve miteny fa tsara fifandraisana mipaharitsika zay raha mba fanontaniana petrako amintsika rehetra na ny prienina antsika rehetra ie mety mifandray am'le fanamariana nataonao tary aloha moa zany le hoe misy ny fiangonana fa ohatra amin'ny lavitra an'Andriamanitra de izy manana fomba izy ka ohatran'izao teto misaotra betsaka azoko tsara ny tiany le tiany teneny de misaotra betsaka anao faneho-kevitra eto Madagasikara tsika eto Antananarivo tsika miresaka satria be de be ny olona mametsy ny kristianina hoe aiza le kristianina ohatrany tsy mijery ny aratsy sosialy nareo fa de ary ao ary de ahoany ty resaka risoritsy ty mba inona ny tenin'ny kristianina fa nan cardinal Itsarazana ary tena nanao zay fanamariana zany tokony andraikitra am'izao tsy afa-miala am'izao zavatra zao ny kristianina zao nisy mpitandrona eto Antananarivo tsy tononoko ny anarany tsy tononoko ny toerany amin'ny lalana mandeha makany amin'ny fiangonana any amin'ndrareo ratsy be mihitsiny de mba taona amin'ny fiangonana izy ary nirotsaka tseritra mihitsy ny pasteur nanao an'le lalana de inona ny tenina azo azy atsarinao fanaovana an'io fa ianao nga mieritreritra ny rotsaka mera manao an'io ny pasteur mitaiza amin'ny fiangonana am'foana fa ny kristianina ny vavolombelona ary tokony modely ianaran'izao tontolo zao reo olona mpiasa ny ONG rehetra eo neka kristianina daholy fa maninona izy any amin'ny orinasa esany no
ampiasain'ireny orinasa reny fotsiny ONG sy ny association fa am'le fiangonana izy zany hoe tsy modely zany fa ohatrany hoe mivavaka fotsiny ny kristianina fa mivavaka nefa manao resorisy mivavaka tsy manova ny fiainan'ny olona tsy mahita mifangerifiliany olona zany isarany olona fa rehefa mba mirotsaka izy tianao modely satria kristianina dolidoly za afaka amiteny fa raha ny kristianina fotsiny manapa-kevitra hoe tsy anao risoriso mandroso ty Madagasikara ty ny kristianina fotsiny misy toetsaina mandroso toetsaina io zany ara tena hoe mandaitra marina le tena hoe fivavahana be de be ko ngeto nytenenina kristianina naovana risoriso mba kanan'ny olona za tsy anao an'izany adevitra nany eto fa raha ny kristianina fotsiny hoe mijoro vavolombelona ka tsy anao risoriso tsy anao kolokolo fa hijoro amin'ny fahamarinana mandroso ny Madagasikara teny izany ve nefa ny zava-misy kanefa indraindray sarotra be eo nyteny anisy kristianina no miteny an'izany fa mba miezaka ny tena manao zay vitany tena fa de zao fotsiny hoe tsika konge politika zany tsy moramora aloha mitondra an'izany politika zany izy ny teny raha tsika fatatsika tsara nataon'ny mpanjanatany ny frantsay teto sasa mantsy ohatrany hoe tsy fotsika miala am'le frantsay nefa tsika ty hiaraka amin'ny firenekafa indray de rehefa miaraka amin'ny firenekafa de ampitahorina tsika tsy maintsy miara-miasa amin'ny firenena vela fa ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny firenena velany ianao tompoko no mitadiny tombontsi anao hoe misy ho an'ny vahoaka ve fa tsy hoe ny 70 isan-jato any endry zareo de ny ray isan-jato nanao zany zavatra any zany azonao ataony miady azany ary zay ny ilana mpitondra fanjakana matanjaka sy mahery sy be mokondora izay ny filaza azy afa kely mihitsy nasanao le be mokondoy tena mila zany mihitsy am'izao contexte amin'ny lafiny resam-pirenena géopolitique mahita satria mijery le fihetsiky ny flo américaine amin'ny zavatra ataony tena ohatrany setrasetra américain salame allo ena nareo amin'ny radio eny tompo azafady aloha papidina kely le radio ka fa ohatrany manako zay mihitsy azafady zay ngamba zao ranga maninona ny de ometsika tsy loatra le manampaizana malagasy zao ane mahatonga an'ireo taranakareo manampaizana ny misy niezaka nataon'ny ray aman-dreny na mpianatra ny zanany ary misy ihany koa niezaka nataon'ilay olona ka natonga azy no manampaizana izany hoe navita fianarana ambony teto amin'ny université amin'ny Madagasikara za zany miaro an'ireo satria ny antony tsy milaza ho ny tena koa manampaizana fa mba nisan'ny olona ny ka fianarana fa izao petratsika amin'ny toeran'ireo tanora reo za zao de mahita maro ny olona navita fianarana tamin'ny politika teto Madagasikara teto tany dego misy teto votovorona tena zako miteny anao fa mandray karaha-molotra iny le ny olona reny satria ilain'ny olona ny fahaizana fa ny teto amintsika ve reo olona reo mba nijerevana hoe na inona asa ataona na inona asa ataona mba misy ve mpanampiana na mba misy ve hoe tongotalana avy amin'ny fitondrana amin'izao indrindra fa tamin'ny andron'ny rajoelina atao anatin'ny fitondrana rajoelina ny tena nahitana an'izany hoe de cerveau tena goavana be eto Madagasikara jereo fa tsy ampy zao ny dokotera ataontsika hoe professeur amin'izao fotoana izao mahita asany velany le olona ny karaha manao ve eto tsy mampitaminy zany amin'isy fa mety tsy mitovy akory amina ataoko hoe inspecteur de police anankiray nefa tsy fotoana ny anaranao fa maninona le le manampaizana amin'ntsika tsy matoany ny mpanao politika anankiray manana viny hitondrana firenena de tsy maintsy manampaizana no ao ambadikana tady dio zay fa tsy ny mpanao politika sy ny anatra n'izany no anana viny fa ny olona manampaizana ka amikoa tonga ny fotoana amin'izao fotoana zao ezahtsika anomezana toerana any tanora sy ireo manampaizana teratany malagasy ianao ny indraindray za mamapalely zany misaotra betsaka anao nanamarika an'izany fa ianao rehefa ndraindray ianao menasy ho an'ny olona tsy nianatra rehefa zay mibe de be eo am'le fitondrana satria ianao tsy maintsy tsy mahatanty ianao zavatra tsy mety de tsy maintsy hiteny ianao fa de raisindrareo menasy ianao le président sisy le champion du monde amin'ny mathématique amin'ny algèbre de zavatra taritarisina tany amin'ny fitsarana le izy i Sami namana Sami ny professeur Velandrembolola ary ny tenako
nameny ministre ny ministèrny presse le certificat de reconnaissance iny zany certificat name an'zany koa moa ministre Max Fontaine nay certificat de reconnaissance zany raha eo amin'ny lanjany hoe distinction honorifique sy de misy za milaza amitsika fa raha mbo zay zavatra mba nataon'ny teny zany za tsy hoe tsy maintsy tokafy nataovy an'izao ny distinction honorifique ambany indrindra ne tsy raha nilaza ny eto anaty firenena mba nitenako ny flou africaine voalohany floan'ny international primatological society flou fa 4 an'izany fikambany raisam-pirenena zany fa zéro fankasitrahana ny distinction honorifique tsy namena mandraky tiany androany tsy nisakanazy zany satria tanindrazako ny zany fa ny situation zao tamitsika ny nafarany teo te vacataire nefa niova ave zay efatra etaona vacataire atao foana hatram'izao tsy hoe tsy nangataka niditra tany ena ny aviny fa de ina moa namena docteur honoris causa namena zay kosa aloha isorako ny président ny université Antananarivo teo aloha satria tsapony eo mba navita be anao tao amin'ny université nanofana mpianatra niatoko mpianatra etsitretsitra de namena honoris causa fa tsy nataoko problème tamin'ny zavatra nataoko responsable any ao médecine vétérinaire en faune sauvage natao ny asa foana ny tena ao anatin'izay koa nefa satria zavatra misy anisan'ny andeha ataoko hoe nresaka faux diplôme iny satria be deabe any koa zany le misantoko manam-pahaizana de reny koa mety ho hitan'ny olona indraindray hoe ajerevanao ny diplômany fa tena ohatrany tsy mifanaraka an'izany de reny nitsarahan'ny olona manam-pahaizana rehetra satria zany article amin'ny publication prédateur zany faux diplôme misy ane zany eto amitsika rio ady ataon'ny fanjakana io zao rehefa mba niteneny izy de isorako mpitondra ankehitriny aloha fa tena nijery an'izay izy areo mpampiasana an'izay tsika zany Madagasikara manan-karena Madagasikara manam-pahaizana fa aloha kosa sy vanina koa le manam-pahaizana fa diplôme zany diplôme salame allo ento mirava tompo miravanao professeur faly mihitsy rehefa ianao leloko amin'ny radio izany olona nianatra mahay ary mafeny zaka teneny sy resany amin'ny olona fa ny manahirana eto nge monsieur le professeur de zao hoe resaka toekarena ianao mba manandrana amin'ny resaka toekarena io any anaty Facebook fa tsy mahazo zay fa tsy diny tsy tafonana le faniotivy misy mandefa zao any be dia be mikasika ny hoe ohatra hoe lalana any ambanivohitra de azo atao amina asatana maro izy io fa inona misy gasy any no milaza hoe aizany vola aizany angalana vato nefa vato berany Madagasikara io de vao maty safako manina hitako an'iny hoe any Vietnam de aiza io karazana iny ty zavatra maniry be eo anosy io hoe azo anamboarana zavatra be dia be io de mipiblieko hoe ho anareo mpanao asatanana mba jereo ty sady manadio anareo mahazo matiera première fa tonga de misy manao hoe tsy vitany gasy zany izany lohan'ny akamaroan'ny malagasy monsieur le professeur ohatran'izany de misy nanaratsy be misy ny tourisme hoe tsy mainininy fa me professionnel manao an'io de zao nisany namaly professionnel na tourisme hoa de zao ny hôtelier de ny restaurateur de ny guide de asa hoa misy professeur sy docteur asdera mombana tourisme ave fa sivy manao an'io izy amin'ny situation tsika an'io de ho hitanareo inona ny voky fa misy paramètre raha malaza raty Madagasikara ny velany any insécurité malaza raty tsika ny afampitena lalana tsy mandeha amin'io izy any transport surtout aérien eto amitsika ny surtout ato anatiny ka ahoana moany ampandrosin'ny tourisme am'izany ny resaka tourisme nareo to mba niezaka le raha matorisika io naka ny hevitsy ny mpendraikitra mpandraraha anatin'ny tourisme sy ny asa tanana rehetrarehetra ahafahana manao ny code de tourisme gasy izy izy efa 3 taona lasa tokony avaozany de teneniko le olona hoe andana le fasoary zany professionnel nareo zany fa ny situation tsika an'io raha ny fantatro folo point io misy site balnéaire isan'ny tsara eto Madagasikara izay mbola mpianatra tany Tamatavy Antsasakadiny avy eo Tamatavy mandeha folo point fa am'izao fotoana zao nge monsieur le professeur ataonao adiny 10 Tamatavy folo point izay lalana 65 kilomètre ahoana moa le patrosy tourisme tsika any am'izany sahirany tsika nefa raha io tena vitatsika ny tsara ohatra hoe tsy mila mangady tany sy ny namany any miaraka lazainao zay fa ny manahirana hoa de zao hoe ny manam-pahaizana toanao manana ny atao hoe éthique de déontologie ary surtout honnêteté intellectuelle de rehefa matsapy ianao tsy kosa tsy mety manao fa ny panao politique gasy toko mba tsy lazako izy rehetrarehetra de tsy manana an'io tsy misy honnêteté intellectuelle io tsy misy ya ny resaka moa ianao teo namana ny ministre ny
tourisme ankehitriny ary zay menada mbola mietrehetry ny eo anaminy akoatra ny natao tamin'ireo ministra sasany a satria tanindrazana embonana no diliana dia ahonana ampandrosotsika ety satria indraindray koa le famomezana tsiny fotsiny tsy mamaha olana mihitsy ny eny akory a fa kosa fifanakadozakevitra ary zay niona zay fa tamin'ny taty avelany taty dia tongavany am'birao dia miresaka somatsatsika ity izy de resaka fizezana indraindray a mieritreritra foana hoe mila verina ve ny karatrisandray satria rehefa tena nytereniny frantsay tsika tamin'ny resaka karatrisanda hoe tsy maintsy misy karatrisanda dia tsy maintsy manao an'izao a ohatra ny nandeha any le izy a nadio any ny tanàna teo kady fotsiny misy an'izany hoe fotsitavo zany frantsay izy io rehefa hoe andalo eo i fotsitava tena madio kady fotsy ana tena madio ny tanàna satria matahotra zany hoe mila ampitahorina aveo fa raha samytsika samy malagasy miteny hoe diovy ny tanàna afanga io an'la aza mifampiteniteny fa olon-dehibe a tsika tsy mifanaja aloha fa izay zany miteny hoe mila misy lalàna petraka eo ary le lalàna fitiavana ary tsisy firenena androso mihitsy raha tsy misy ny discipline olona ny discipline zany tsy androso zany kanefa tsika enjana be any tsy fanaran-dalàna raha vao atao anaty hoe manara-dalàna kely de fa misy ny tsy mahita anay madinike mahita ohatrohatran'izany mahanitra tsy mahalala ny fahorianay ohatrohatran'izany de milalao an'iny koa moa le mpitondra tadidiko sara tomoramanga hoe raha izany lany eo de avelako ivatro ty amin'ny arabe any nareo a nefa de ambaty veo fa nanao ny tsena tsara be mihitsy de zany hoe ianao ihany zany mampirisika ianao zay olo mba fidy mpitondra fanjakana ny atonga an'le olona tsy anara-dalàna ivatro ty ivelany satria rehefa mitena zay anao de mifidy anao ny olona de lany ianao a de io le olona eo ambotaiazy io foana zany am'le toerana zany zavatra any zany fitaizany zany ary fampiaran-dalàna zany hoe niza mpitondra zany tokony anaiky fa misy lalàna tokony atao eto misy discipline tokony atao fa tsisy firena mandroso zany nefa tsy mpanara-dalàna ny olona ao aminy zay tokony ekeny zay ary mitondrana mpitondra ny tokony modely fa raha ianao kosa ave miteny amiko manaovany zao nefa ianao hitako ny zavatra ataonao de ahoana moa ny anakaiky an'io migasiny mijery hoe modely ve le mpitondra de miaraka amin'iny mova mifetsiny ka ty toetsaina iovainy ty resahana foana fa io tsy miova automatika io misy fampiaran-dalàna io androanday ianao $3 mety higadrana hotely taona zany ny an'olona rehefa piarina ny lalàna fa raha eto ngamba misy an'izany tsy tantara géographie tonga de eny amin'ny 13 mai indray tonga de eny amin'ny 13 mai indray ka tsy voavantsika ntsony le hoe ty lalàna ty tokony atao fa eto rehefa tsy manao kolokolo efa lasa kolotsaina rehefa tsy manao kolokolo ianao de ohatrany hoe ianao tsy mahalala ny ataon'ny olona de ianao tsy mafa manaova de lanjary fiainantsika le izy de indraindray ianao miteny hoe normal ny laharatsika raha tsy mety mivoa mihitsy am'resaka transparence internationale nefa miakina am'ireny fatokisany mahita rangainao sociale ao anatin'le firenena lobe indray satria izy mamely an'ireny lanceur d'alerte iteny ry Botswana ry Rwanda zay ao anatin'ny ady atrano Rwanda anisan'ny laharina tsara mihitsiny satria tsy misangy reny mametraka ny lalàna reny ka zay samy nosoirandreny mienaka rangava za tsy tsiritra firenen'olo hoe Ibrahim Traoré Mali etsetretsetra fa vitatsika manaova an'ity Madagasikara ty anaraka dokam-barotra vitivitana atsika dia mbao nifandarinao arin'izay ao anatin'le zavatra resanao professeur zany raha hoe raha miparcoursnao mihitsy zany de tena misy leviteny vazaha hoe tena truffé na plein d'embûches zany anatin'le izy de raha mihaino atsika zao ny tanora hoe tena raha ny zavatra nataonao niaro ny voninahitry Madagasikara tsy ro satria zany hoe mitarika fikambanana iresa-pirenena amina resaka hoe amin'ny lafiny science primatologie zany de tena hoe raha vao misy zavatra misondifatra ao de tsy ianao professeur Jonara Tsimbazafy eny fa tonga de le Madagasikara voatonotona ary voatsela fa voatamin'ny taona tary raha misy monkeypox na le variole du singe na finanana le mireny voaka New York Times zany atson'ny BBC tsy ministry ny fitontolo iainana tsy ny filoham-pirenena fa i Jonara Tsimbazafy no fatany zany mamaly fanontanian'ny BBC tsy amelandrareo ro vinanao na afaka miresaka aminay ohatrany hoe zany na tonga an'le izy zany zavatra zany ny olona tsy mahita satria zalo no hitan'ny olona tsy de tsy maintsy midefendre tsy maintsy miteny tsy maintsy mamaly satria BBC zany BBC zany manana ny toerana zany resa-pirenena arakaraka mivaly tenikeo na mivoaka ny olona midesaka BBC mandidire zany zavatra zany fa nitetsiny tsy nahita zany atson'ny olona fa nytenenao anatin'izany mantsy de hoe tokony ampiembotra apiraviravitana miampandonina zay mantsy le satria hoe mihinanao zao hoe raha ny zavatra nataonao midingira nataonao ny fametrahany toerana Madagasikara misetra resa-pirenena amin'ny lafiny io de
raha ny hafa de hoe efa nahazo ireny ary tsika hoe amin'ny lafiny baolina kitra tsy de teny hoe mbola nahazo tompon-dakan'ny Afrika tsy mbola nisy fa de tonga de mahazo fakasitrahana amin'ny resaka distinction honorifique mbola champion d'Afrique tsika amin'ny resaka kanina na amin'ny resaka tranina fa zay ndreny tondra haviny voninahitra Madagasikara de efa nahazo an'izany distinction honorifique ianao eo misetra ianao zao de fantatra hoe tena na chevalier de l'ordre national na tsy azonao na titrana hoe tena hoe mbola vankatery ianao any amin'ny anjerimanontolo nefa ianao efa 4 taona atao anatin'izany tsy haiko ao ambadika izay zany ao ambadika izay le ohatra hoe misy message tiana ho ampitaina ihany zany ho an'ny tanora hoe tsy zany akory ny tokony hampiembotra raha azoko tsara le satria raha fijoroanao zao zavatra mbola ataonao de hoe tsy nilavolefina mihitsy ianao ninina tsy resaka voninahitra hoe ana titre personnel na ohatrohatran'izany le hoe fa le hoe tena mba ezaka ianao metraka zavatra satria manana firenena ary manana ambo ianao zany hoe zay kosa raha ngatsy ambaka ny hafa ao anatin'le izy voalazanao toringa fa zavatra siko teneniko perto ary mankasitraka anao satria zandra ndray mieritreritra ny fiainako mieritreritra hoe so zay mihitsy ny lalana ny tonan'Andriamanitra satria matetika ny fanomezana voninahitra mahatonga ny olona irery ary mahatonga ny olona okamo satria za fa nahazo an'izao hoe za fa nahazo an'izao za fa nanao an'izao nahazo an'izao tany ivelany za fa nameny andria de mahatonga an'le olona irery zany za ndray ny teny hoe raha misy rery zao foana ny teny professeur Roel Andriambololona amiko isaky misy zavatra azoko ohatrandreny na fanendrena ambony tsona tsy toeram-boninahitra io fa toeram-panompona zay foana ny teny Roel Andriambololona tamiko mampatsiahy zay foana izy anompo ianao matonga tendrena amin'ny toerana io raha tsy diso amin'ny tenan'ny professeur Roel Andriambololona anao sy le malagasy vitsy mbola mpikambana ao anatin'le académie aty Afrique zay sy professeur Andriambololona ihany no membre fellow ny African Academic of Science izy moa ny tao efa maty ny efatra ny ray aman-dreny Ratsimamanga Albert mivady ny Suzanne Ratsimamanga ny professeur Philippe Rassonevo ary docteur Andriamananjara Rajaona c'est président de l'Académie malagasy taloha ary ny ao amin'ny toasa vao niampy zay ireo ihany zay sy professeur Roel Andriambololona ihany zay niampy amin'ny professeur Steve Goodman telo zany ny avy aty Madagasikara izy moa américaine fa zay zany aloha ampanetretena ny teneniko fa raha resaka hoe olomben'ny siansa zany amin'ny africaine sy amin'izao tontolo zao de mbo izay sy professeur Roel Andriambololona ka donc resika aloha tian'ny similarité adid zany rasinanao ary tapaka ianao rasitsika izy raha ohatra mbola tafaverineo rehefa avy eo zay indrindra le izy fa tiako teneny hoe le message ho an'ny tanora zany ao anatin'le izy tsy zay indrindra tiako ampitaina ny tanora ny lalana hozorinareo mila manana viny anareo aloha ary eo anatin'izany vy zany andalo lalana sarotra andalo lalana sarotra nareo reo anatin'izany hoe fahombiazana raha fahombiazana no ilazana amin'ny zavatra ampanandehananay impiry moa ny tena ny tsy latsa-dranomaso fa zao fotsiny tsisy fahombiazana ka mandeha amin'ny linina droite zany fa miolakolako miaka midiny io misy ranomaso ao misy lafa fandatsana fa zao fotsiny tsy milavony efinaraka ny teneninao satria firenena ny mpantsina ny olona ary zay foana ny teneniko amin'ny namako zay moa zao izy fiarabanao taon'ny association des journalistes anay sy professeur Lili Rasson René de Roland atsoatsy de zay foana ny teneniko za tsy antso ny olona itsiriritranay fotsiny hoe ry professeur hoe Jonara tsy mba zafy nazo an'ity fatry ny eran-tany tsy de tsia ny masoandro sy ny volana samy mamiratra fa samy mamiratra amin'ny fotoanany ka izarana miratra tamin'ny alina ianao kosa mba iangaviko miratra amin'ny atoandro satria ny tanjona de Madagasikara mamiratra ny tanjontsika ka tsy afaka itena hoe zana miratra tamin'ny alina ihany ny tena katraka fa ianao kosa tsisy nahita ianao tany ohatrany nahazo zany tsy hitan'ny olona araka ny teneninao teo na distinction honorifique any ambany indrindra ary hoe chevalier de l'ordre tsy mbola namena ny Jonara tsy mba zafy zany fa kosa tsy nisakana zany hitondra ny voninahim-pirenena kanefa ny voninahim-pirenena mihitsy ny any andafo kosa aloha ny nahita ny tena ary isorako ny any andafo zay eny ary ka izay indrindra maty satria tsy maintsy mametraka an'izany amin'ity herinandro ty moa zany hoe ny fikambanan'ny mpanao gazety miaro ny tontolo iainana andalo raisy ny tiantso ty ary miaraba tompoko salama allo eny tompoko miaraba aina kely ny radio aminao na misitandao ary famasafakana zay datasokana adina mipasareo tarehetra mahazony manapaizana fa ny manapaizana toko mahafitombony indrindra rehefa misy ny tolonazao fa tsy nahita hoe vahoaka zany ianao ka nahafitombony afa-tsy ny fahantrana rehefa mipetraka eo amin'ny toerana manapaizana
ny dikan'izany dia zao menzaka ny olona ihany aza ho afaka mifantana dia tsy miraharaha an'ilay vahoaka tomponytoloy dia azakaka aloha raha verimberina ny Kristy satria tsy mety hakany ny vahoaka tsy mifiaina iny amin'izay tokony hoe sy mifampisina eto amin'ny tasy ny fanjakana raha mijery fotsiny hoe fisamborambolona tena sarotra ingeto fisamborambola tsy mitovy amin'ny any androso ohatra zao any Amerika dia samy hafa be mihitsy ny fomba fampandramam-bola ahafahana mivoatra ny fiaina mihitsy fa eto amintsika izay olona tokony atosika ohatra fotsiny tamin'ny andro valimana nisy tracteur be dia be nge novidina fa rehefa namonjy-drazo ve da valimanana tsy tadiaolina le tracteur nahaiko zany dia fampandrosoana inona avy zany mety satria le vahoaka tatsara mazaina setra dia toy izany amiko fotsiny zao dia zao raha izany tompona andraikitra ambony na mpanolotsaina ambony obligation de résultat zany hoe mila vokatra ahoana ny anatsarana mivelitenandreo mponina valopolo isan-jato tantsaha malagasy reo ary amena fanambo reo tsy ny tany na resaka misy fananatany ohatra zareo malagasy le tany malagasy fa mbola misy ny tanyny colon zao any mahagaga eto Madagasikara ianao ny Mauriciana rehefa mitady tany manao baila fitetika amin'ny firene-kafa ny anao mbola eto amin'ny tany razanao anao fa tsy mena an'le malagasy le tany malagasy fa reo anatin'le mena tany kosa dia ameo fanamby izy hoe tsy maintsy mamokatra an'izao fa tsy manavatra varotsontsika zany zavatra any azo atao ministra ny fanjariana tamy malagasy ny ministra ny fambolena zay tokony ame fananalandreny taxe sy ny namandreny amin'ny fitaovana fambokarana malagasy fa nefitsika zao vary vany velany zany zay le obligation de résultat ary ahoana ny anasarana velitenandreo olo ary mifandrayan'le Ibrahim Traoré teo hoe ahoana ny fitsaboana ny fampianarana ny zanak'ireo tatsaha valopolo isan-jato reo fa ny insécurité mbola misy tsy hipetraka any ambanivohitra ny olona nefa zavatra amboarina zany satria malagasy daholo no tantana raisitsika ny antso manaragary miaraba verina monsieur le professeur ny resaka moramanga vitsivitsy ianao za io zanaky moramanga iza koa nasany toyny marathon misy ny tany amin'ny Bianco fa tamin'izany tsika ny 2012 fa tamin'izany ny Bianco dia anti-corruption corrompu tamina nomezany nio trano hoe école sa inona de fa mairie potika tanteraka mairie Moramanga io nanao an'io atao tsenana financiena Ambatovio teny zay tamin'izany hoe mety engeny tsena atao voatanana fa miteraka embouteillage io miteraka tsy faina fty anatra miteraka loto fa ataovy any amin'ny sisiny io zao no valiny azy tamin'izany hoe zao ny tsy mahay développement ny teny zay tamin'izany nanazava hoe tsena anaty trano tsy mitovy amin'ny tsena velan'ny trano fa raha anaty trano any tsena raha zatony eo dia zaty ihany azonao apetraka ao fa ny any ivelany ireo zanao mietresana hoe zaty ny ataonao eo vitany mpivarotra eo manao an'io misy ron-jato maverinareo anaty trano le aminy eo azy fa raha vao misy ray fotsiny tsy tavita ao vaty eo velany mivoaka atao daholo le ao dia nivoaka an'izao monsieur le professeur nivoaka daholo ao avelany Sinarabert tena sako amin'teny zany tsy misy commune urbaine bordel indrindra eto Madagasikara akoatran'ny Moramanga io efa voatetiko daholo ny renivohitsy ny district teto Madagasikara anaky telo angamba zay tsy hitako fa io ny tena hitako hoe bordel sy potika indrindra no nataon'le maire atao iny dia izy rehefa mamevitra zany ianao mba nianatra zavatra hafa ny tenen'le olona zay lazako hoe ny akamaroany mpanao politika gasy tsy miainanao nianatra sy manam-pahaizana io tsy manana etika tsy manana déontologie tsy manana honnêteté intellectuelle misy ao to tsy de tena fanontaniana moa ny azy zany fa manampy ny fanazavana am'le resahana teo ny tena tiany tsika tonga avany io ma zany de hoe efa misy azy vonina raisitsika ary izy ary mpitiavana miaraba topo eny ary salama topo salama e raban'ny professeur kely am'le resaka hoe kristianina ranga manomboka hatramin'ny ola zao ny fitsarana manomboka hatramin'ny ty ambany ka hatrany amin'ny faratampony kristianina ay zany koto vita be zany iko tenenina zany le resaka fivavahana ohatrany fahafantarako azy anafinana ny ratsy atao sy eboebona izay le problème fiangonana le akoatan'izay le fiangonana somany ito Antananarivo daholo ny tondra misy olona ny teny tampoka taloha hoe pastera taloha na ny anina taloha mahafinaritra fa ny pastera sy ny anina am'izao
tady tombontsoa efa ny raha anaradian'i Jesosy zany ianao a mandeha tongotra nge zany mandeha sambo nge zany inona zany ny tenao atao anaraka ny Jesosy vilivily itohana daholo ny zavatra rehetra nefa ny fanahy novonjena tsy miditra lalina amin'izy ary tsy maintsy aloha miteny ny zava-misy fotsiny azo miteny aminao firy taona moa zao ny nianatra ny dokotera 4 taona 7 taona ny pastera 5 taona 9 taona iza mahazo tombotsoa matetika pastera itohana 4 itohana trano rehefa retirety itohana rehefa mitsangatsangana aiza ny anina amin'izany efa milaza fa kristianina mahavoatsika io mifandesa lahatra tamin'ny musulmane ndre mandeha zay izy musulmane atsika inge ozy izy musulmane ozy mifanampy fa ny kristianina mikely anananao ary navino aminao de mba saina mieritreritra fotsiny zany ary tsy ohatr' zao mihitsy Madagasikara raha manana olana kely amin'ny retour fa tsy haiko raha amaino ve professeur amin'izany mari ve raha miteny zao mari ny olona tsy maheno ohatra misy olana kely amin'ny retour samy tsy haiko hoe zay manome ohatra moa zany izy le mikasika le hoe kristianina sy ny sisa teo mbola izaka be resaka manahirany iny satria za kristianina ary za mbola hotsaraina ihany koa amin'ny zavatra teneniko sy ny zavatra toko de ohatrany hoe marina fa tena misy mihitsy manararoatra ary mampiasa amin'izany zavatra zany ho amin'ny tombontsoany tsy hiditra lalina am'izay resaka zay fa de zao fotsiny zany raha ohatra ka hanao zavatra hoe tena pratikesika zany hoe iainana le maha kristianina dia inona moa ny olana raha za kristianina mametraka amin'ny braoky hoe za kristianina tsy manao tsolotra soratako eo amin'ny braoky mihitsiny zany satria za mety kristianina za le olona ny ampiangonana fa zany lehibe am'mpanao tsotra nefa rehefa any amin'ny orinasa esako tsy hita zany le maha kristianina zany lehibe am'mpanafina vary ary raisiko ohatrany hoe normal ihany zany toetra zany satria ndrehetra manao de iteny olona de ny kristianina ray mantolona mihain'ny olona tsiny ka izao zany pratika mba tiako atongavana hoe le fiainanao mba raha tiany olo hita de soraty eo anolohan'ny varavarana anao am'braonao mihitsy hoe kristianina ty tsy mandray kolikoly satria tsy fantatra tsony hoe rehefa tonga anao satria ny sasany tsy miteny izy fa mandray ihany izy kristianina ka izy io za sy miteny hoe ifampitsara fa tsy hoe tsy tenenina koa izy manao tsy mety fa de zay izy samy tsaraina amin'ny zavatra ataony fa rehefa tsy mety de aloha resika ny antso manarakara miaraba tompoko allo miarabanao professeur za aloha tsy resaka momba ny mafinoana zany hoe kristianina sady kristianina lava deora ino resany zay hoe samy malalina von'ireo fanahany fitalana miny aho fa resaka ianao manam-pahaizana sady tsy mahitsy fa misy karazana andananao sy ny sarosarotra ataony fitondrana iny fa ohatran'izao le fametrahana fahafantarako ny tokony fametrahana ny manam-pahaizana misy atao ohatrany hitany ataonao iny any am'izao situation médiatique zao any contestation angano zay tefonao tsy am'izao fitondrana fanavozana zao zao misy marina hoe mamidrotra foana ny fiainana inona fa tsy fantatany izy hoe ze misy atsika am'izao natatezany hitana ankerina tsisy sotarao sady mandeha tsisy jiro fotsiny mandeha andambany mandeha fotsiny de fantatra ao fa raha tia anakana république any fifinanatana any contestation de no manakana république zay marana momba le resaka mahita amin'ny Facebook isotalotrikaika hoe fisamborana ny gouvernera matara zay tsy mahita tena marina kosa aloha le izy fa tadidiko tsara tamin'ny 2009 niala ny foromakaravaly manao nisy caractère 10 mandato efa nianako tao angiabo lotao fa tsy misy caractère io na any anakiray ary am'izao nataony olo io
fanontaniana napetraka amizany tsy miteny hoe nangalarina ahoana anontaniana azy kosa hoe nataony hoe ny tracteur fa tracteur raha bebe le tracteur natadiditsika misy tracteur mafarana bebe ny misy ny agriculture na io tamin'ny somary karavalomany nivadika nakany amin'ireo masoany raha misy resaka satria manomboka resana moa am'izao fotoana zao satria fotoanantsika mandeha mikasika an'le concertation zay ho avy iny anao andrasanao tokoa ny am'lisy mety fa mena mizatra resan'ny olona teo mikasika an'izany zavatra hoe rehefa natao ny diagnostika zany zavatra rehetra de tena hoe misy resaka toe-tsainao tsika tsy manana esprit d'entreprise fa resaka épicier zany le izy raha ty amin'ny resaka fandarana mahatonga atsika rendrik'io ny resaka hoe tena ny corporatisme népotisme sinisisa de mbola maharendrika atsika kolokolo daholo moa zany ombadika zany professeur Rajona Ratsimazafy mana tena zavatra be ve anao hoe tena anatin'le concertation mety hanova zavatra tokoa io sa tena mbola misy zavatra hafa mila tsabony eto ngamba ny fanantenana zavatra io fa zany a tsy maintsy manantena foana ianao hoe mba hoe isy zavatra hiatsara satria tsika zany a raha ty an'izao opportunité zao de tena etsika ny tavela ngamba tsika ny mahantra indrindra hito ambonin'ny tany za tsy te ho tonga am'izany ary na tsy te hiteny an'izany akory ary fa kosa ny zavatra tokony tsy edikevitra mihitsy ny aloha de aloha isy mifangaraharana mba tsy anao an'le zavatra ketranotrano ao de avy eo rehefa mauvaise surprise efa tonga le zavatra zay hoe fangana isy an'ity fangana isy an'izany fifanarahana zany zany zavatra ohatran'izany aloha isy mifangaraharana zay kosa aloha tsy edina hevitra iny misy zany zavatra azo idina hevitra fa misy ny zavatra tsy azo idinkevitra de ny resaka risoriso ny resaka impunité za koa mieritreritra fa misy tokony alana ihany reny satria raha vo hoe io ny fanararotan'ny ny olona manao tsy mety io satria zay solombavam-baoaka de niny nataonay dia tsy azo gadrainy zay de ao manararoatra mangalatra azy de mirotsaka député de avy eo madio azy ohatran'zany zany zavatra any zany tsy tokony ho isy intsony ary eo am'le resaka fampandrosoana ary ty mamerina zay miasany amin'ny faritra tena tsy mety tsony le centralisena na eto Antananarivo etolodolo raha ngaly efa mahantra le mponina any amin'ny faritra raha mamokatra makamby izy mamokatra vanily izy any efa tsy maintsy eto mivola de firisanjato fotsiny makany amin'ny faritra de tena raha marary izy tsy maintsy miakatra ty any misy ny dialyse ty any misy an'izao zany zavatra zany kosa aloha tena mba aoka zany iova fa le mponina any amin'ny faritra tsy hoe tsy miasa fa tena miasa izy fa manjary mivangongo eto Antananarivo daholo zavatra rehetra Madagasikara natao fameno tsy misy ranomasina eto Antananarivo fa afaka atao mihitsy ny hoe raha reto zavatra reto alohany amin'ny faritra ria fa ny eto Antananarivo ohatrohatran'izao afaka mifameno ary zay diversité zay tokony force ho an'ny malagasy ny tenitsika teny tokana afaka mifampafa na misy any dialecte zany zavatra any zany indraindray misy zavatra force raisitsika ho faiblesse ary io foko samihafa io fifahasamihafa any io tokony ho tanjaka io fa tsy tokony ho faiblesse fa mpanao politika indrindra moa no mivoy an'ity resaka am'izao fotoana zao ma tsy misy mivoy resaka adipoko any resaka mivoy saranga mivoy ohatran'izany zany hoe mahatonga an'le tsy olona malagasy ifampatoka izy mahazo tombontsoa an'izany mimpanjanaka any mahazo an'izany ka ho tsika tsy tonga an'izany ka mino fa za mivoaresaka daholo zany fa tena ho fampandrosoana le firenena ary ivoatra maro Madagasikara ao anatin'ny zavatra voaka ao anatin'izany fa za zany teren'ny fotoana za tsy mahadiny raha ela fa mila résultat malaky ary olona mahavita an'izay apetraka eo rehefa tsy mahavita alao izy doara oratsika ny antso manaraka ary miaraba tompoko allo miaraba miaraba nareo mitompy radio miaraba de miaraba amin'ny vahiny sotrapesaka nandray resaka ny vahiny teo hoe Ibrahim Traoré zany nasany teny de miresaka koa izy teo hoe misy takanazy zao takanenao professeur Rajona Ratsimazafy sa anao ny hoe tokony atsara ty fireneny ity ahoana nefa no indalana amitsindry amin'ny firenena nanjanaka atsika sy ireo firenena iraisam-pirenena mahita n'le arena be dia be eto Madagasikara sy maintsy anindre le mpony izy zay sa hitsinjo ny tsara sy ny mety ary masoa an'le vahoaka malagasy sy ny firenena de ahoana ielana amin'izay tsinjo zay satria eo ny manahirana mahatonga an'le fitsarana ohatran'ny maramara mahatonga ny mpitandro filaminana ohatran'ny tabeny any satria ohatran'ny idirany zareo any anatin'ny mpitandrona ny filaminana any misy coopérant misy be dia be de ahoana ny elana amin'izany zavatra rehetra zany
Saotra tompoko raso indrindra. Tena misaotra betsaka anao tompoko amin'ny fanontaniana mitovy heritreritra ihany tsika ary mitovy faniriana satria ndraindray ny tena mahita andreny ohatrany hoe tsisy malagasy mahavita an'io zavatra io hoe matetika eny tsika ihany no mamevahana an'le le vahiny satria na izy tsy atokisantsika na izy arovan'le olona le ao am'le fitondrana ihany koa na de efa olona hita fa tsy mamely zao ary tsy mahavita zao de mbola arovantsika tsika indraindray ohatrany hoe matahotra isaranono zany za zany raha nyteny te hoe andao alohantsika atomboka amin'ny tsy fanafarana vary ao anatin'ny rotaontsika mety ho enjana fa aorinan'io rotaon'io kosa rehefa menao fanambo ny tatsaha hoe manondra antsika ary teizano makany amin'ny tatsaha mihitsy nanao amena azy le vola tokony anafarana vary za zany rehefa misy an'izay hoe tsy manondrana tsy hanondra anafatra vary intsony malagasy fa zay voavolontsika eto tompo zany kosa nefa mila campement mila fanampianan'le tantsaha fanomboana ihany zany fa eo amin'ny lafiny rehetra mihitsiny no azo atao zany zavatra any ny azo tena tsoroko mihitsy fa mifanafody ampiasaiko rehetra hoe menaka raha mifolaka ny tongotro tena fanafody vita amin'ny malagasy eto fa tena tsy ambaka an'le fanafody vita amin'ny pharmacie lafo be rindra nga zany hoe misy olona mana talenta be dehibe any fa ny fanavondronana satria anao zao efa nao témoignage le vokatra hitan'le masera le za zao iny ohatrany hoe masera miracle mihitsy za tokony hodidina fa no le simopara vita amin'ny masera sorcledine dia tsy nididina ako afaka tanteraka ao anatin'ny 3 andro afaka tanteraka tena hoe misy malagasy ary tsy sœur Claudine ihany no mahavita an'izany fa amin'ny lafiny zavatra hafa ihany koa misy olona mahavita an'izany betsaka reny olo reny ary zay foana ny teneniko hoe malagasy ary be ny olona samy mamiratra fa misy mamiratra masoandro misy mamiratra volana fa kosa samy manana ny asany reo sy manana ny toerana fa tsy hoe izahay mamiratra volana amin'ny alina ihany zany ny tena mahay sy tena katraka ary zay le mba valoriser koa le olona sasany fa ny tsika moa zay ataony vazany tsika tsy mifampatoky ka izao foana za de mbola miteny foana ary tazomiko ty teny ty ameo défi le manampaizana anao fahagagana am'izay tsika ohatra zao mpianatra polytechnique reo mpianatra ao amoaka ny bitume maria Ariambatomaiky mba namboarina le lalina de zay lalina prioritaire aloha am'izay fotoana zay tsy voatery makavahiny zany hoe any amin'ny fampianarana le mpianatra ao amin'ny polytechnique mihitsy de orientenany inona moa ny arenatsika eto biodiversité ane fa jerevanao vahiny tolotolo iny lohampisorona rehetra am'le biodiversité satria le vahiny io ny arenanao ary anao tsy ainga afaka iainga amin'ny zavatra tsy anananao fa io biodiversité io io arena io aloha ny anetsika io ny torefelitsika io mpandahantsika de io aloha zany ny atsarana ary zay le minao fa tavavoako anatin'le fikaonandoam-pirenena ambola mamerina misaotra anao nametraka amin'ny fanontany atao fa mitovy ihany ny eritrerittsika raha misy antso vononao da raha sindaranao miaraba tompoko samaro ely ary aina kely misitaka kely amin'ny raha fa misy mikikika andao ary hitanao za zany raha mihainonao tena professeur sy nieritreritro fijerena tantina Madagasikara de zany hoe mbola misy malagasy firy mety mitovy aminao afaka mpandroso Madagasikara fa tsy hoe rehefa hitan'ny malagasy koa ny orinasa na ny firenena anankiray de mandroso satria hoe tsika malagasy atsika io tena tsy zany amin'ny ohatra aminao fotsiny hoe zany asa tamin'ny banky anana ny fanjakana petrabola zato isanjato tamin'ny enina fitopolo izy anankiroa izy BTM nikatona tamin'ny 2004 taona teo nga mandaty tisy ny vokatiko azy nikatona satria bakoropotra fa manina ny bakoropotra izy nefa zao mety ny marokana efa enina amby 20 taona zao tsy mbola misy vola nikatona le izy fa manina rehefa hitan'ny vazaha de mandeha fa manina rehefa hitan'ny gata de tsy mandeha ny antony za mako ny asa atao de liana no ny avoaka ny antony mahatonga zany tena rehefa le gasy nitongan'le izy tsy anazy angamba le volana le petrabola de tsy raha mihitsy manokatra ny directeur général directeur d'agence manao ny ataony daholy ampidirina daholy namanamana rehetra io manokatra ny directeur général aiza de ianao tafiditra anao sao de lasa cadre misy société anao ampidirinao daholy raha lamsavetra marina zany zanakaosy ny sisy de sisy recrutement mandeha amin'ny zélone mihitsy le izy fa mpiavanavana sy namanamana daholy atao tsy mandeha mihitsy le société za isorako an'Andriamanitra afatany hiditra atao cabinet de recrutement napiditra atao nefa le directeur nanao zay nataony zareo mihitsy général koa satria sisy ampidirany an'le namany le izy tsisy ampidirany amin'ny havany de raha ohatra zany izy na gasy ny atika gasy raha mitonga Madagasikara tsisy fazatso hoe raha zay nytoetrany mety meteny akoitsy resaka toetrany vavomena mpandroso de mampandroso devaonao zany de zay ahoana avadiny ary zay indrindra so de adiniko ny amariko an'le izy ary zay indrindra ny ilaina flo toteny ary modely
satria raha ianao no mitarika kanefa tsy hitany olo aminao ny modely fa ianao tsy ianao ao aminao ndray mahita an'izay resaka népotisme zay ny olona de mazava ho azy fa very le fampitokisana de aloha hita mivazah ihany ny mauricianina tompoko ny orinasa mauricianina tsy maintsy mauricianina ny lehibeany fa maninona mety izy any Maurice fa tsy mety izy eto Madagasikara fa manina izy mety amin'ny Marocanina fa tsy mety izy rehefa malagasy tsika zany am'izay misangisangy zay zany azo foanana zany rangaha apetraka ka za mbola mametraka mihitsy ny hoe le lohany tarika mihitsy zany mila modely sy mila olona toteny bon exemple fa raha ohatra hoe ianao no mbola hoe za iteny za mifilony fa fianakaviako tolotolo mbola manodidiny resaka fotsiny ka mba atao zany zavatra any zao mbarina fa ren'olo reny efa manana zay culture tena hoe resaka impunizant tsy mandeha lalana zany am'zareo ka ny atsika ny fianakaviana zanakanabafikeo ka hoana moa gadrana misy intervention lehibe ambian koa ny tena zany hoe ty resaka corporatisme sy intervention ty misy zavatra mbola alefana fotsiny petrika tonga de efa misy intervention miditra any zany mbola eto amitsika azo foanana zany rangaha mila fitsarana mila mpitondra tena hoe rehefa zay no ataotsika ary zay engany ka mba hivoaka amin'io resaka concertation io fa raha ifampiara eto mifampiara ny ratsy etsika marina ny tenao manjary manao tanjona fantsina zay ny olona dalana naikody taty Madagasikara no navita fianarana tany États-Unis na manay janona tolotolo ody any firenena vengeance politique ve le ty fa mijanona le ty zany azo green card tamy 2013 fa tsy niraisiko le izy satria hoe izy nipetrahany dadanay safitiko zay fa ny namako rehetra tany États-Unis na médecine adoltole mbola hoe fitiavana le Madagasikara hitan'ity firenena voatra azoko atao nanavitra ny tenako sy nanavitra ny fianakaviako fa mbola tsy antsika zao fa mbola te hanavitra an'le Madagasikara ihany aloha mbola miala aneny alohan'ny kipininy maso eny ary tapitra sady ny fotoanantsika jona professeur Jona Ratsimbazafy miazakazaka be mihitsy ny zavatra tianao resahana mbola be deabe fa angamba atokana amin'ny fotoana hafa fa asa eto amin'ny teny famarana tsira fa menanao zany zany de hoe mila manana indrindra fa ho an'ny tanora hoe tena hoe manana persévérance ao anatin'le izy ndray koa raha hoe mbola misy zavatra hafa tianao amarana antsika ny fiarahana amin'ny tian'io ty misaotra betsaka berto ary mbola manatitra ny anao sy mipiara-miasa ny teknisianina eto any Taopradony anasan'ny tenako nafahako ny zara nafahako ny aran'ny fanapaha-ke ny dinidinika tamindreo nametraka amin'ny fantaniana isaorantsika koa tsika rehetra tany atokantrano zay na ny nametraka fanontaniana na ny nanao fanamariana na ny aino na tsy nametraka fanontaniana ary ty tanylazantsika ty tanylazany ambonana tena hoe fon'Andriamanitra ho atsika ty tanylazantsika ty tsika tsy afaka tsiriritra ny firenekafa fa eto aloha nametrahan'Andriamanitra atsika de eto zany ka za mitodika aminareo zanaka zandry GNZ ny fatandrana mandalo tsy ho GNZ afolinareo fa izao fotsiny kosa raha miraty an'izao opportunité zao tsika de tena miraty zavatra ngeza be ka za misy manatena fa amin'ny matanorina anareo any aminareo ny saina any aminareo ny tanjaka fa izao aleotsika miara-miasa eno le zoky fa tsy hanao fotsiny entina tsika ny lohantsika fotsiny le izy fa de zao fotsiny ny tanyrazantsika eo ambonana ny faniritsika de Madagasikara miova fa tsy tokony ho maly intsony zay nyfaniriantsika rehetra fianarana fahasalamana ny fivelomantsika mba hiova Madagasikara mba ny ifamatika ny tantara taloha ny mauricianina tonga teto Madagasikara mihindrana avion mitsabo tena mamboly fary zao ndray zao tsika makany am'zareo mba avadiky tsika ny tantara ary azo atao manova ny tantara raha ohatra ka miara-miasa tsika misaotra indrindra tompo eny ary zay no marina fandarantsika tamin'ity androany ty akasitrahana anao zay nanaraka nay hatramin'ny farany mametraka amin'ny fotoana ho amin'ny rapitso indray